Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano na izany amin'ny alalan'ny onjam-peo na ny fahita lavitra na ihany koa ny tambazotra tserasera isan-karazany amin'ny alalan'ny internet. Jerso Ralbera no vahintsika atao anatin'ity fandaran'ity sekretera jeneralin'ny SSM ny tenany ary filoha ihany koa ny sandikany paramedy eto Madagasikara. Mazava ho azy satria omaly nakalazaina ny voalohan'ny volana May dia ny tontolo ny asa eto Madagasikara no resantsika atao anatin'ity fandaran'ity. Miarabanao Jerso Ralbera. Ya, miarahaba namana misaotra tamin'ny fanasana. Miarahaba ihany koa ny mpiasa malagasy na dingana ny data ny Raimea omaly iny dia miarahaba ny mpanaraka ny fandarana ihany koa. Tonga dia atombontsika amin'ny zavatra ny seho omaly tamin'ny fankalazana ny fetiny asa Jerso Ralbera aloha ny dinidinitsika amin'ny rahalahy amin'ny ankapobeny nisy ny filaharana ny engaveny Ambojatofo tonga teny Mahamasina atao amin'ny gymnase couvert feno ny gymnase saika ny fantoka tamina fitarainana avokoa ny fandraisana anjaran'ny mpitarika sindika tao anatin'io fotoana omaly io. Inona mahatonga an'izay tena be da be raha tsy mahafapo aiza ho aiza ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Ya, raha ny andron'ny omaly fetin'ny asa moa zany dia tsy misy firenena tsy nankalaza an'izany maneran-tany. Itsika teto Madagasikara tao anatin'ny roa taona farany dia tsy afaka nankalaza aloha ny vokatry ny hoe fisian'ny valanaretina coronavirus iny. Ankehitriny zany efa azo lazaina hoe lefilefy izay valanaretina izay dia miverina tsikelikely amin'ny fankalazana ny fetin'ny asa ny mpiasa. Afatra anankiroa ny tiana ho apetraka tao anatin'iny fankalazana ny fetin'ny asa iny. Dia voalohany aloha dia ny hoe na inona kosa zavatra misy dia ny mpiasa aleo mba hankalaza ny fetiny satria andro ray ao anatin'ny taona io. Fa ny afatra lehibe faharoa dia eo no ahafahan'ireo mpiasa maneho hevitra hoe inona daholo ny zavatra tena maharary azy dia tsy nahagaga raha nisy an'ilay loha hevitra anaky telo ireny dinihana tao anatin'ilay izy hoe famoronana asa dia ny fidiram-bola mifanaraka amin'ny vidim-piainana ary tantandalàna lavitra ny kolikoly sy mandry fahalemana. Ireo zany ireo loha hevitra telo ireo no saika ny fantoka tamin'ireo avokoa ny atao hoe fitarainan'ny mpiasa tonga teo izay nahafeno ny kianja mitafo iny moa dia efa ela nijaliana loatra ny mpiasa. Tao anatin'ny roa taona farany ange zao tsy nisy fisondrotan-karama raha tsy ny voamaly indray dia iny moa zany amin'ity faran'ny volana mety no avy ny fisondrotan-karama dia eo amintsika ny araka hita satria na dia efa nitonona ary izy mbola manontany any mpiasa tsirairay hoe ny anay moa zany firisan-jato satria maro loatra ny tsy fahalalana iaina mpiasa. Satria misy koa ny sehatra miankina amin'ny fanjakana, misy ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Misy ny sehatra miankina amin'ny fanjakana, misy ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Hevitra hoe mety ahoana ny sasany na ny ao anatin'ny sehatra tsy miankina raha mbola tsy fantatra ihany koa hoe hitovy ve sa tsy hitovy ny mikasika an'izay. Iverenao kely ihany mikasika an'ilay omaly iny amin'ny ankapobeny ny SSM efa ela ny taky anisan'ny hoe fampiakarana ny karaman'ny mpiasa eto Madagasikara. Raha oharina amin'ilay nampanantenaina omaly misy moa ny tenena voalohany hoe 700 eo avy eo koa nisy ny fampiakarana ny karama farany ambany dia nampiakarana ho 5,000 sy 2 hetsy ariary izay nifaritana 2 hetsy ariary teo aloha fa saingy tsy voaja isaky ny sehatra asa ihany koa. Ahoana ny fahitanareo anivon'ny SSM aniny? Ya, angamba ny tsara ho fantatry ny be sy ny maro aloha dia hoe inona ny antony ampiakarana ny karama fa tsy hoe roa taona telo taona tsy nampiakatra karama dia ndao hampiakatra karama na hoe voamaly nampiakatra karama dia ndao tsy hampiakatra karama. Tsy any angamba izy fa arakarak'ilay fisondrotro ny vidim-piainana no tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra hoe tokony efa hiakatra amin'izay ny karama. Raha tsy haivina kely tao anatin'ny roa taona farany hoe teo dia tsy nisy fisondrotana mihitsy ny karama ny mpiasa-panjakana na dia ariary ary. Nisy tany anatin'ny loi de finance fa rehefa tonga ny loi de finance rectificative dia sitomina nakany amin'ny fonds souverain ilay vola 7% tamin'ny herintaona zany. Dia tamin'ity misy an'io fampiakarana eo anelanelan'ny 10 hatramin'ny 520 isan-jato io zany nomeny ny fanjakana. Izahay eo anivon'ny SSM dia rehefa nanao ny fanadihadiana rehetrarehetra teny anivon'ny mpiasa mahakasika ny fisondrotana indrindra eo amin'ny resaka PPN dia nahazo taremarika aloha izahay hoe efa mihoatra ny 500 isan-jato ny sondrom-bidin'ireo kojakoja tena filain'ny mpiasa andavanandro
mety tao anatin'ny roataona farany roataona farany zany hoe ny taona 24 nakaty zany de rehefa nisy an'ireo a de niezaka zay nifandinika nanantona mihitsy aza ny teo anivon'ny commission de finance eo anivon'ny assemblée nationale de nanontany hoe ahoana marina izy ty fa tena rendrika ary miarendrika ampiasa de nampiseho am'ireo hoe tsika tena ao anatina fahasahiranana zao de inona ary no azo atao lay fahasahiranana tena mianjady amin'ny firenena ve ho afantatra any ampiasa samyrery sa iarahany rehetrarehetra mizaka de nitady marimaritra iraisana de hoe ny anay de tsotra ny tolo-kevitra hoe andao ary eo amin'ny 300 kosa no farafahambany iverinay hoe mba manaranaraka akaikikaiky an'le sonobedin'ny fiainana am'izao fotoana zao zany hoe ny raha ny tena marina tsy fisondrota-karama no nitakin'ny SSM fa fampitoviana kosa ny karama amin'ny sonobedi-piainana tao anatin'ny roataona farany zay le 300 nitakin'ny SSM manoloana an'izay zany raha nisy le fampiakarana 5 hatramin'ny 520 zay tsy miteny hoe tsy ilaina akory fa ny azona tenenina de hoe nama amin'ny ampahany kely ny olana eo amin'ny resaka sonobedi-piainana iny fanaovana fampitoviana iny na ajustement fandraisana azy fa tsy augmentation ana salaire akory ya akoatran'izay misy fomba fijery hafa am'izao fotoana zao jery soa Albert hoe tsy le fampiakarana karama loatra tsy ny vahaolana fa ny fampianana ohatra ny tataoketra am'ireo entina vidy ny olona andavanandro mipetraka ve zay adihevitra zay eo anivon'ny syndicat sy ny solitena fitondram-panjakana ohatra adihevitra azo erosoana tsara zany fa maha hoe syndicat ho aty ampiasa aloha de tsy maintsy ny tenanay aloha ny jerenay voalohany tsy resaka fitiavan-tena fa raha nandeha ohatra ny fizarana ny tosika fameno ny vatsitsinjo sy ny sisa sy ny sisa ny mpiasa-panjakana manokana ange tsy mba nisitraka an'izany ary tsy nametraka olana mihitsy hoe nahoana ny any any jerena fa zay tsy jerena fa rehefa tonga aloha ny fotoana mba hitakinay ny ato anatin'ny tokantranonay de takinay aloha io fa nidinika mahakasika ny toekarena amin'ny ankapobeny manana sosikevitra am'izany ny syndicat satria ny zava-misy eto Madagasikara ne tsy vitany hoe mahantra ny firenena fa misy fomba fitsinjarana ny harena tsy aradrariny eto zany hoe ny répartition ny ressources tena tsy équitable misy olona tena hoe omena tombon-dany manokana mihitsy amin'ny vola kely efa miditra amin'ny fanjakana io de ny mpiasa amin'ny ankapobeny no tena mibaby an'lay taolambetsy amin'ny tapaka de lasa ahoana moa zany fitena zany excuse na faniliana ndraikitra fotsiny ny fanjakana hoe tsy misy ny vola fa raha ny tena marina raha voatsinjara araka ny tokony ho izy ireo vola asa moa na kely na betsaka amin'ny filaza azy ireo de azo natao na le fisondrotana hatrany amin'ny 300 ary ho an'ny mpiasa tianao tenena amin'izay ve ohatra hoe ny ampahan'ny mpiasa-panjakana sasany zay misy manana sata manokana ny sasany de manana tambikarama manokana zay tsy mitovy amin'ny mpiasa-panjakana sasany ahoana ny fomba fahitanareo an'izay tokony isy ve ny fitsinjarana sa tokony hoe mba ohatrohatr'izay daholo ny mpiasa-panjakana rehetra amin'ny ankapobeny jerysoa raha ny vahaolana maharitra ilayntsika mahakasika an'io hoe marikarama mpiasa-panjakana io de tokana ihany no lalana tokony hidirana de ny hoe ilay alignement et consolidation de la grille indiciaire zany hoe arafitra ho sata tokana ihany no mifehan'ny mpiasa-panjakana mahakasika amin'ny marikarama tokana ny ampiavaka ny vola raisy ny tsirairay fotsiny de reo indemnité rehefa avy eo ny indemnité zay tokony ho jerena miaraka amin'ny teknisiana ihany ko hoe ohatrinona de ohatrinona satria mankarary fo ihany mieritreritra an'izany hoe carburant na directeur anankiray 9 milliards de francs ao anatin'ny taona am'izao vanim-potoana iainantsika zao fa misy mpiasa-panjakana de ahoana moa no entina hanazavana an'izany hoe ohatrina isam-bolana zany satria efa latsaky ny 2 milliards isam-bolana re zany ohatrin'ny somary gagy zay amin'izay zava-misy zay satria misy mpiasa-panjakana anankiray ny eto Madagasikara izy manomboka miasa voalohany mandra-paretrety mety tsy ampy 9 milliards akory ny vola raisiny ao anatin'ny 30 taona anompony ny fanjakana satria ambany de ambany le izy ny elanelany eo amin'ny karama farany ambany sy ny karama farany ambony zany tokony ho jerena tsara de misy efa kajy ara-teknika zany ametrahana an'io eo anivon'ny fonction publique ao mpikambana eo anivon'ny conseil supérieur en fonction publique ny tena koa ary ny tanjonay de ny hoe ezaka hanarina an'izay injustice sociale na ozy izay na hoe tena tsy fitoviana na elanelana be loatra eo amin'ny samy mpiasa-panjakana zay
zay raha ataoko hoe raha ny amin'ny tany mandroso a zay mampiavaka ny tany mandroso tsy de misy elanelana be goavana be zany am'ireny a ao anatin'ny sampiasa zany fa ito amintsika l izy a tena mivelatra loatra de manjary a tsy mahagaga raha ohatra hoe mpiasa madinika tavela foana fomba fijery anankiray koa raha libera jeryso no mikasika ny famoronana asa satria amin'ny akapobe ny hitataratra hoe na miakatra re le karama tsy maharaka n'le fiakaran'le vidim-piainana izany firenena sasany atao am'izao fotoana izany hoe manana asa daholo eo anatin'ny tokantrano na ny lahy na ny vavy a na ny zanaka izay a efa manomboka ampitoana de sady mianatra no miasa amin'ny ampahampotoana zay ahafahana manao zay asa zay am'izay mba mitombo ny fidiram-bola ao anatin'le fianakaviana ho antsika eto Madagasikara ve mety efa azo eritreretiny zay fomba fijery zay sa hoe tena mikatso tanteraka ny resaka famoronana asa aloha de miaraka mikatso am'izay koa ny firoboroboan'le tontolo ny asa eto Madagasikara matoa zany ny solidarité syndicale de Madagascar nametraka le loha hevitra hoe mitaky famoronana asa de na tsy misy na tsy ampy izay a politika ny famoronana asa zay eto Madagasikara inona mety ho antony de vokatra zay ihany hoe tsy ampy ve le teknisiana mamola vola an'izay pakiady isan-karazany zay sa ny mpiasa mihitsy nefa tsy henona intsony satria azadino fa reo mpiasa reo no mahafantatra ny tontolo ny ho asa io rehefa misy zavatra tianao ho velarina na hitarina mahakasika ny asa de atsy hoe mpiasa fa fantany io de maneho ny hevina izy zay zany le hoe sehatry ny fanaovana dialogue social eo amin'ny fanjakana sy ny mpiasa zay soloan'ny syndicat tena de matetika tsy misy na sous forme fotsiny nefany any tena tokony ametrahana ady hevitra teknika ary ny fanapaha-kevitra teknika avy any no anaovana validation politique ataon'ny mpitondra fanjakana hoe nisy an'ity fifampidinian'ity ny zavatra mahagaga zao a de nanamafy ny filohantsika hoe nisy ny dinika ny raha ny fivim-pama ny sy ny avaina amin'ny sehatra tsy mianky ny mpandrarà zany izay ataoko hoe ny mpandrarà ny tompony vola miasa fotsiny fa tsy mpiasa fa ny tena mitondra ny vokatra rehetrarehetra any a de ny mpiasa zay everina hoe fahadisoana ihany le izy na tsy fahampiana angamba marimarina kokoa raha ny mpiasa ny tsy henona eto Madagasikara ny azadiny fa tokony hoe mahakasika an'le sehatra telo ve ohatra le ady hevitra ny mpampiasa fanjakana ny solontenan'ny mpiasa zay indrindra ilay tokony eo daholo le toko telo mamasan'andro andrafitra an'izay rehetrarehetra zay sainga everinay hatreto hoe somary ailika foana ny mpiasa na de tamin'ny taona 2024 ary tsika efa nanao nanao sininy fifanarahana elasampirenena mahakasika ny atao hoe négociation collective izay tena hoe partie prenante ao anatin'io tontolo ny asa io mihitsy a ny mpiasa tsy hoe natao amokatra fotsiny izy fa natao hitondra ny hevitra hanatsarana ny famokarana rehetra ao anatin'ny tontolo ny asa zay de zay zany tsy hita eto amintsika eto amintsika raha ataoko hoe fito amby roapolo tapitrisa ny isan'ny vahoaka malagasy a ny fonctionnaire ny mpiasa-panjakana ane de mbola latsaky ny 5 sy 2 hetsy ny miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina nge eo amin'ny fito hetsy sy ray tapitrisa eo zany hoe mbola tsy ampy 2 tapitrisa zany ny olona tena miasa mandray karama fa ny ankoatran'izay de miasa ny amin'ny sehatra tsy ara-dalàna na ny secteur informel zay sarotra amin'ny fanangonana lehetra ka mahatonga lay kitapom-bola mpanjakana manify de manify zay no everinay hoe anisan'ny olana ao anatin'ilay izy raha hoe tena tsy de tena mbola mipetraka loatra le ady hevitra eo amin'ny telo tota eto Madagasikara toko telo mamasan'andro moa no fanazavana azy teo inona zany mety ho vahaolana ny syndicat tamin'ity taona ity zay vao mbo hoe afaka tena hoe nanao hetsika goavana indray tao anatin'ny 2 taona noho ny raharaha maro isan-karazana sy noho ny fisian'ny crise ny Covid-19 tsy afaka nihetsika raha ohatra hoe raisina ohatra hoe amin'ny zavatra miseho amina firenena hafa ohatra hoe la France moa no hitantsika matetika no misy fidinana an-dalambe ataon'ny syndicat sy ny solontenan'ny mpiasa amin'ny sehatra maro samihafa mety hoe voatery tsy maintsy ampiakatra ny ahavon'ny fitakiana ohatrohatr'izay ve ny syndicat eto Madagasikara jerysoa zay vao mety hoe hipetraka kokoa ny ady hevitra sy ny fifanakaloza-kevitra ao amin'ny tompony andraikitra isan-sakajany sy ny mpampiasa ho an'ny syndicat aloha de misy le atao hoe dingana mahakasika ny fitakiana ho an'ny syndicat mantsy a misy le syndicat hoe nay rehefa tsy faly zay de zay andeha hidina an-dalambe tsy any loatra ny an'ny SSM fa ny SSM de miantso foana n'lay hoe fifampidiniana andatabatra boribory aloha
fa raha minitsy miainy kosa ny tompona andraikitra isan-karazany a amin'izay fotoan'izay vao mety mandray mesura hafa izy raha ny zavatra tapaka sy ny zavatra efa nieritreretinay zany ao anatin'ny SSM dia tsotra hoe izy aloha ny fiaonam-be any mpiasa raha ty amin'ny sehatry ny asa-panjakana izy dia hoe conférence ny fonctionnaire andinihana manokana nio resaka alignement na grille indiciaire io any amin'ny sehatra tsy miankina izy a dia misy moa ny CNT na ny Conseil national du travail izay iarahandreo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpiasa mikarakara an'izay hoe ny ambainday ny tontolon'ny asa hoe inona no fanatsarana sy ny sisa sy ny sisa amin'izao fotoan'izao mantsy efa mandeha ny fanavaozana ny fehezan-dalàna amin'ny fehiny asa na ny code du travail dia torak'izay koa aty amin'ny sehatry ny asa-panjakana dia efa mamolavola nylay antsoina hoe statut général les agents publics izahay amin'izao fotoan'izao izay eritreretinay hoe ao anatin'ny fiaonam-beniny na ny conférence ny fonctionnaire io no anaovanay ny finalisation an'izay tahirikevitra zay ary ho atolotra ny anteny mera-pirenena mba olanina asolo an'ilay lalàna efa nisy teo aloha dia ny loi 2003-011 mety hovinio zany no tanteraka io conférence ny fonctionnaire eo am-panomanana aloha zay satria izy io tsy vitan'ny initiative syndicale fotsiny fa tsy maintsy misy expert internationaux ao ny banque mondiale sy ny OIT mazava ho azy dia tsy maintsy anisany ataoko hoe namana tsy azo elana ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia anay eo anivon'ny secrétariat général manokana zany zao dia efa manomboka micontacte an'ireo rafitra iraisam-pirenenareo dia rehefa milamina ny amin'izay dia alefa amin'izay ny eto anivon'ny firenena alefa ny fanasana ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny syndicat sy ny solotena mpiasa rehetrarehetra eny fa hatramin'ny vondrom-pampiasa ihany koa ary ho an'ny sehatra tsy miankina amin'ny ankapobe ny raha fahitanareo eo anivon'ny SSM anazy mavitrika ve ny mpiasa tsotra andray anjara amin'ny fidirana na ny fandraisana anjara amin'ny hetsika karakarain'ny syndicat amin'izao fotoan'izao misy fotoana mantsy ohatrany hoe somary mangatsiatsika ihany ny mpiasa na sehatra tsy miankina io na sehatra miankina amin'ny fanjakana aiza hoe zany amin'izao raha hiteny zay hoe mafana tsy hita hoe mafana hiteny koa zay hoe mangatsika reny zavatra maly reny zavatra hitatsika misy zavatra misy fanerinana anatin'ny mpiasa any sainga ny fahafahany manao azy no indraindray voafetra na inina vonoina dia mahatonga azy ireo tena sahirana ao anatin'izay hoe fahafahany maneho ny zony zay raha manao fanadiadiana ianareo ataoko hoe aina manjery ohatr'izao manontany fotsiny hoe firy amin'ny mpiasa moa mahafantatra an'izany atao hoe code du travail nefa izy mpiasa zany hoe mivonoina tsy kelikely tao anatin'ny mpiasa ny fahalalana mahakasika ny tontolon'ny asa fa dia nasaina ny asa sy namokatra fotsiny izy fa tsy nampahafantarina azy hoe inona avy ny andraikiny dia inona avy ny zony satria ny mpampiasa amin'ny ankapobeny dia tsy mahavita manatanteraka ny zon'ny mpiasa firifiry moa ny ataoko hoe fa tany amin'ny taona 420 sy 700 tany angeny efa azo zany hoe fetrora isany isan'andro adiny 7 fa eto Madagasikara ny betsaka ny olona miasa mihoatra lavitra an'izany izay raha ny tokony hoe izy dia misy andreo tamby na indemnité mifandraiky amin'izany tsy maintsy arotsaky ny mpampiasa nefany dia le olona fotsiny ampiasaina fa tsy arotsaka le tamby karama dia manahirana zany zavatra any mahatsapa fotsiny le mpiasa hoe misy zavatra tsy ampy amin'izany tontolon'ny asako zany saingy tsy afa-manoatra izy satria tena vonoina tanteraka ry zay mitaky moa mazava ho azy ohatry ny anay zany any amin'ny ministère ny fahasalamana reny any raha misy ny fitakiny taky ianao mba mitaky ny zonao afaka kelikely affecté tsy fantatra hoe ina dia amironana motiva fotsiny ilaina ary ianao dia alefa makary ianao zany zay tsy nisy eritreritra an'izay mihitsy teo aloha na mpitandra filaminana ianao rehefa mihetsiketsika ohatra hoe manao fivoriana ohatra zany dia fa zay moa zany ny pitsikilo isan-karazany efa mandeha etsy sy aroa fenony zay aleanao rehetrarehetra fa feno daholo zany ho anay aloha izy tsy dia olana mihitsy satria zay tsy manao zavatra ratsy na hoe zavatra tsy manara-dalàna fa ny zavatra ataonay manara-dalàna daholo tsy misy tokony atahoranay na afeninay ao anatin'izay fa tena vao mainka ary mety aminay hoe iny pitsikilo dia vetivety dia tonga ny amin'ny tompony andraikitra ny afatra
Iresaka kely momba ny eo anivon'ny tontolon'ny fahasalamana misy anao tokotra ny tsika Ranobe Rajerysoa. Nisy fitakiana nataonareo fitakiana tambikarama tao anatin'ny krizin'ny Covid efa nanomboka tamin'ny fiandohany fiboana aiza ho aiza ny mikasika an'ireny. Nisy fotoana nareo nitaky fa tsy nivaly manao eny amin'izao fotoana izao. Raha mahakasika ny fitakiana ho an'ny paramedy ho anay teo anivon'ny fahasalamana zany raha niatrika n'iny ady atao hoe mafy mety mafy angamba zany ady any Ukraine zany fa iverinay fa niady tamin'ny Covid mbola mafy no niady any Ukraine satria any Ukraine efa fantatra hoe zalahy vatsy atsinanana vatsy ny andariko abomba fa rehefa miady amin'ny Covid anao tsy fantatrao na ty ratsan-tananao ty na ty tananao ty na ty akanjanao ty na ny rivotra foanao misy an'ilay adversaire-anao natrehany zany satria zay ny asanay zay le hoe risque du métier mandeha ianao de mety ho tratrany eo aretiny eo ohatra namanokana zao de indroa ny voan'ny Covid hatramin'ny nisy iny zay Covid zay ekeny zany satria zay natao hoe risque du métier tontolon'ny asa zay indrindra fa ny zavatra tsy ekenay kosa de ny hoe misy olona miteny fa risque du métier tsy azahoana ny tampikarama ao anatin'ny ady tamin'ny Covid zay laviko marondrano satria ny asa rehetra eto Madagasikara indrindra hoe ny ao anatin'ny secteur formel dia voafehiny lalàna avokoa na aiza anao miasa de misy lalàna mametra an'izay eo ka tsy voaja zany tamin'ireny fotoandreny ny lalàna loi 69/015 mahakasika ny réquisition rehefa ny réquisitionena ny mpiasa amin'ny fahasalamana nandritra ny 720 andro dia tsy nandraisan'ireo indemnité zay fanagiazan'izay na zay réquisition zay voambarany io lalàna io sy ny didy mpanjakana fampiarana azy hoe tambikarama antonony tsy aradrariny ny tokony omena de mifandray le izy aty amin'ny tatitry ny Cour des comptes mahakasika an'iny hoe fampiasana ny fond Covid betsaka ny zavatra tsy mazava ao anatiny ao satria izy tokony andraikitra maro zany nanodikodina ve sa nanao ina tsy fantatra intsony fa matoa misy zavatra tsy mazava ao de ny zavatra tsy netinetika io zany tany aloha tany ka hitantaratra hoe le zavatra nividiana lafo be tsy araka ny tokony ho izy na ny aro vava sy oriny zany na ny fitaovana somary matsikaiky kely ny tatitra iny hoe vilany roa hetsy sy ray tapitrisa ariary masika ray alina ariary ohatra ny somary gaga ihany zay hoe misy zavatra ohatr' zany tokoa ve zay tsy fantatra mazava hoe ohatry ny ahoana moa fa zay moa zany ny zavatra nisy fa ny anay zany amin'ny hoe syndicat de mitaky izay an'izay hoe tokony mbola hoe fain'ny fanjakana mihitsy ny indemnité de réquisition napetraka taminay tamin'iny taona 2024 iny moa de mazava ho azy satria 2024 mihitsy ny mbola sy voalohatra tamin'ny taona 2024 nanomboka ny 20 martsa hatramin'ny 3 novambra 2024 de misy taratasy ara-dalàna tsy mbola niraisanay na de ariary ary fa maromaro moa le tompona raiky mpanjakana milaza fa hoe efa nomeny io de ozy zahay hoe so de tsy fantatrareo ary ny atao hoe indemnité sy prime zavatra roa samihafa zany na le feo amin'ny fotsiny ary ny ray indemnité ny ray prime zavatra roa samihafa tanteraka zany fa inina fangaro na tsy hain'le tompona andraikitra misy de nafangaro ny tao misy lalàna ve na texte hafa manazava amin'ny fomba mahitsy mikasika an'io indemnité resahan'ny Jerysoa io ny lalàna voalohany tsy azotsika ialana satria lalàna mbola velona eto amin'ny tany sy ny firenena de ilay loi 69/015 tamin'ny 1969 de manana ny décret d'application any izy taty amin'ny 1971 ny décret 71/125 de ny afahanay mitaky zany mifampiarana an'ireo karazana lalàna anankiroa reo de lay arrêté navoakan'ny ministère tamin'ny 7 martsa 2024 hoe ny mpiasa amin'ny ministère amin'ny fahasalamana rehetra dia atao réquisition na ho giazana daholo hiatrika an'ity coronavirus ty ny tenanay de anisany tamin'izany fotoana zany tamin'ireny nalaza be le hoe vol au risque reny de mijery an'le olona any an-tranony na any amin'ny hôtely manara-maso ny fahasalamany de nefa rehefa vita le asa de ohatrany noditsihita zay natao vatana tsindriazana fotsiny reo mpiasa fahasalamana maro be ataoko hoe samy rehare zay ankehitriny hoe navita be zay raha niady tamin'ny coronavirus teto Madagasikara nisy lavy tao anatin'le valana retina nefa nareo fantatra ve nisany
eo na de hoe tsy tena isa mazava ary ia raha anareo paramedy ohatra anay paramedy a ampolony angamba ny lavo raha ny fahatadiko azy a tany Morondava nisy lavo voalohany a de nytoy tany Tamatavy a maromaro fa teo amin'ny 10 mahery kely teo ny paramedy no lavo tamin'ireny fotoana ireny a ny dokotera no somary maromaro noho izay paramedy a tsy de fantatro loatra ny antony fa raha natao hoe fitakosonana amin'ny marary a de izahay ny tena mitakosona akaiky amin'ny marary amin'ny resaka hoe fitsaboana ny coronavirus reny ainana foy ireny a ny aina moa zany an'Andriamanitra iny a efa zay ny zavatra nisy fa ny tena azo ambara de ny hoe raha kely indrindra de ny 900 ny paramedy de saika tratran'ny coronavirus daholo tamin'ireny fotoana ireny fa isaoran'Andriamanitra fa nisy ny tsy atao hoe nararirary kely fotsiny de sitrany tsy tena andeha lavitra eny ary amarana ny fandarana sady sika raha Albert Rajesoa meko minitra vitsivitsy ianao ngamba ny amin'ny tinana sy tondrana hafatra ho an'ny mpiasa eto Madagasikara na ho an'ny mpanaraka atsika amin'ny ankapobeny ia ny hafatra ngamba ny tiana ifampizarana aloha de ny hoe raha mpiasa ianao ny tsy mahafantatra akory a natao hoe fetin'ny asa zany a tokony andiny tena ihany satria efa ny asa ny maha olona amin'izao fotoana izao fiteny mahazatra taloha le hoe ny vola ny maharangaha fa amin'izao fotoana izao a ny vehivavy be dia be manam-bola fa ny tena zava-dehibe zany amin'izao fotoana izao dia hoe ny asa ny maha olona ka tokony hafantatra n'izany tontolon'ny asa zany tsika fa tsy ny fahaizana ara-teknika fotsiny ihany akory no ahafahana mitondra fanatsarana ny tontolon'ny asa fa rehefa miditra amin'ny sehatry ny asa ianao a dia ny fahaizana ara-teknika no ahafahanao manatanteraka le asa ny fahaizana ny lafiny fitantanana ny administration no ahafahanao a miaina sy mivelatra ao anatin'ny tontolon'ny asa io ary ny fahalalana mahakasika ny tontolon'ny lalàna no ahafahanao a mahazo balizy zany a tsy andika lalàna na hitaka ny zonao satria ho anay de tsotra hoe ny zonao koa rehefa mifaritany lalàna hoe tia ny anjaranao ka tsy takianao de fantika an-dalàna koa zany a ho anay satria efa io ny voalazany lalàna de tsy maintsy arahana zay moa ny mahalalàna ny lalàna hoe ity ny lalàna tsy maintsy arahantsika io de zay no anentanana mpiasa tsirairay avy manerana Madagasikara naiza sehatra misy anao a na inona ny ataoko hoe sokajinasa ataonao de aza mahafoina mahasaraka ny syndika midira syndika satria any anatin'ny syndika no misy ny fanabeazana akoatra n'ireo zavatra ara-teknika ireo a ahafahantsika manatsara sy mampiroborobo an'izany resaka tontolon'ny asa zany ny mpiasa ao anaty syndika aminay no afaka mamokatra sy mivelatra ka mahazo tombony izy ho an'ny tenany ary mahazo tombony ihany koa izy a ho an'ny fiarahamonina zany hoe ny orinasa isany na ny fanjakana isany ka everinay fa izany ny kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny firenena eny ary de makasitraka anao Albert Jeroso ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika mpatsivina ihany a secrétaire général ny SSM ny tenany a solidarité syndicale de Madagascar sady filoha ihany koa ny syndicat ny paramedy eto Madagasikara de makasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana tany tokantrano de mametraka ny veloma mahafinaritra indray tompoklasy tompoko vavy